Manam-boninahitra lefitra zato mahery no navoaka tamin'ny fomba ofisialy rehefa avy nanaraka fiofanana teo anivon'ny sekoly Acmil tao Antsirabe tao. Maro ny tanjona izay napetraka hotratrariny ireto manam-boninahitra lefitra mahatratra zato mahery ireto. Ny filohan'ny Repoblika Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina no isan'ny tazana nanome voninahitra ny fotoana nararotany tao anatin'ny fandalovany tany Antsirabe ihany koa ny fitokanana fotodrafitrasa samihafa. Manam-boninahitra lefitra na sur autonome isa 7 amzato avy amin'ny Akademia miaramila Acmil Antsirabe no navoaka tamin'ny fomba ofisialy androany tany Antsirabe lanonana izay natrany filoha-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Andiany fa 7:30 amin'ny fandreseny izy ireo ary nisalotra ny anarana aja fivoy ary raitra andiany izay ahitana miaramila zandary ary dokotera. Navoitra ny filoha-pirenena tamin'ny kabarany ny mazava-dehibe ny fisian'ny olona tena tia tanindrazana. Raha tena tia tanindrazana anao mety teza ho mpanompo ianao ary ny fanomponao zany dia amin'ny lalan'ny asa ary ny lanonana androany dia namarihana ny diranareo amin'izany sehatry ny asa izany ka hitondranareo ny anjara birikinareo amin'ny fanorenana tontolo ho amin'ny fampandrosoana maro ny firenentsika. Nisy ko ihany koa androany fitokanana fotodrafitrasa telo lehibe teo anivon'ny Akademia trano dia ny lalana Acmil. Zao zany voasoratra eo amin'izao takelaka izao allée de l'Académie militaire réhabilitée et inaugurée par M. Hery Rajaonarimampianina, président de la République de Madagascar, chef suprême des forces. Ny Académie musée sy ny complexe sportif colonel Rabetrany Laurent. Navotra ny filoha tamin'izany ny mazava-dehibe ny fitokanana fotodrafitrasa toy izao. Hitoetra ny fitetezam-paritra izay ataon'ny delegasiona notarihan'ny filoha Hery Rajaonarimampianina ny herinandro avy io dia hitanjozotra ho an'ny managara sy vangain-drano indray izy ireo.